ny teny rehetra amin'ny tenin'Andriamanitra dia feno hery sy osotra, ka rehefa mahazo ny heritreritrao dia mahazo ny fonao, dia mahazo ny sainao, dia misy karazana fipohana kely izay mitranga ao izay manomboka mitsoky ireo sakatsaka ny ala amin'izany toerana izany. Dia aveo ianao mivavaka, dia izao ny vavaka ataonao. Rehefa mandray ny Kristy ho mpamonjinao ianao, dia avy Kristy, dia avy ny fanahy masina, dia tonga miainao anatinao Andriamanitra. Ny Baiboly milaza fa ny tenatsika dia tempolon'ny fanahy masina. Ary ao anatin'izao fivoriana izao dia tia ilaza aminareo hatrany fa Andriamanitra miainao anatinao. Tsy mila miezaka mandeha mitady n'Andriamanitra ianao, ao anatinao izy. Tsy voatery hatsiaro izany foana ianao hoe miezaka ao amin'Andriamanitra, efa ao anatinao izy. Araka ny voalazako hatramin'izay Andriamanitra toy ny hery manetika iray ao anatsika ao izay misarika atsika tsy mijanona hoe ny aminy foana. Manana fanahy isika, ary ny fanahintsika dia manome olana betsaka atsika. Tsy misy zavatra tsy mety aloha amin'ny sainao zao raha efa nateraka indray ianao. Hainareo nahoana? Ny sainareo dia efa natao tanteraka, efa nidiovina izany ary natao masina, satria Andriamanitra tsy afaka mitoetra amin'izay toerana tsy masina. Ka rehefa tonga miainao anatinao ny fanahy masina dia efa natao masina ianao, dia efa feno famarinana ianao, dia manana faniriana vaovao ianao tonga ao aminao. Izay no mahatonga ny Baiboly milaza fa izy ilay tsy nalala fahotanana tonga fahotana mba hatonga antsika ho hamarina amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Efa natao marina amin'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'i Kristy. Andriamanitra tia hampianatra antsika fomba fiaina marina, manome antsika ny masombolony ny zavatra rehetra izy izay tiany mba ho atao antsika. Andriamanitra tsy mangataka anao hanao zavatra izay tsy nanomezany anao fahafahana ny anao zany. Izany no antony nilazako foana teo amin'ny 2 taona eo izay. Izay rehetra angatan'Andriamanitra anao ho ataonao, afaka ataonao izany. Tsy teny antsika hanao zavatra izay tsy vitantsika izany izy, ka tena adalana be indrindra amintsika dia milaza hoe Andriamanitra tena sarotra izany. Satria raha tena inonao marina fa Andriamanitra no tena anao izany dia afaka ataonao izany. Tena hitantsika hoe sarotra mamela olona izay nandratra antsika. Dia izay ny fialantsitsika mba hatongavantsika amin'ny fahatezerana foana zao. Tena sarotra izany, tena sarotra. Fa hitanao zao, raha tsy afaka anao izany sika, Andriamanitra tsy hameno torolalana be da be ao amin'ny Baiboly mba hanaovanao izany. Ary ny zavatra rehetra izay tenen'Andriamanitra antsika nge dia aso antsika. Ny zavatra rehetra izay angatan'Andriamanitra ataonao na tsy dia mahasoa anao. Ka ny tenantsika ny fandray amin'izao tontolo izao, ny saintsika no ifandraisantsika amin'Andriamanitra. Fa amin'ilay sombiny avoana amintsika amin'ny fanahintsika no ifandraisantsika amin'ny tenantsika. Ny fanahinao no mahaolanao dia ianao izay ao amin'ny fanahinao dia manafanindrina ianao, tianao dia misaina, mahatsapa. Tiako everiko, tsapako. Isika rehetra manana zavatra tiana avokoa fa Andriamanitra ihany koa manana zavatra izay tiany. Ka raha tsy mifanaraka ny tiany sy ny tiantsika dia everyo iza no te hiala voalohany. Efa mahasaintsainareo ve izany? Efa nisy olansaina ve fa Andriamanitra tsy maintsy mandresy amin'ny farany? Ary raha izy tsy mba mandresy mihitsy eo amin'ny fiainanao dia lasa mahonena ianao izany. Tena tsotra kely mihitsy. Tsy izy izany eo faly izany ianao nefa tsy eo Andriamanitra. Tsy mety mihitsy izany. Tena magaga ny ataon'ny feon'ny fieritreretana madio anao. Mahafinaritra izany hoe miadana izany. Misaina isika ary miresaka mikasika ny omaly tsy arakarak'izay ny lavako azy fa misaina. Dia isika ihany mampiditra olana betsaka amintsika amin'ny fisainana. Matetika isika misaina zavatra mahafaty. Toy ireny hoe Andriamanitra niteny zavatra amintsika ireny. Toy ireny fandriana tonga ao am-pontsika eo dia fantatsika fa tokony hanao zavatra isika, kanefa tamiko eo dia taitra ny eritreretintsika dia manomboka misaina ny antony rehetra tsy tokony hanaovantsika izany, sy ny hoe ahoana tsy mamety izany, sy ny hoe inona no hevitra tsy mety dia ahoana no vidiny izany, dia hatraizany mafiny izany. Dia tapika eo koa dia tsy akatondra isika. Dia ala amin'izao fotsiny raha toa ka tsy afaka neritreretra izany. Be loatra. Ary hitako tamin'izany fa mbola afaka mianatra foana. Nianatra ny fomba fitarian'ny fanamasina tamin'ny fianarako, dia nianatra mandra-pahatsiarovako feno. Dia lasa dia natoky an'Andriamanitra fa hanome izay hanampiany ahy izy izay ho apetrany amiko. Fa raha manao izany be loatra ao an-tsaiko dia mety hitsangany eto fotsiny dia anankirotana. Baiboly milaza aza miankina amin'ny fahalalanao. Fa matoky an' Jehovah ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra, aza miankina amin'ny fahalalanao, amin'ny alehanao rehetra,
maneky azy fa izy andamina ny lalanao. Sika za manana ny fomba tsika, za manana fomba tiako anaovanjavatra, ianao manana fomba tianao anaovanjavatra, fa Andriamanitra manana ny fombany sy nataony zay tsy mety miasa eo amin'ny fiainantsika. Fiovampo, fandraisana ny Kristy, fanamariana ny fiverenan'ny fanahy amin'Andriamanitra indray. Fa zay tadavin'Andriamanitra dia ilay antsoiny Baiboly hoe firaisana zay midika hoe tena iray. Isika miantso hoe nareo zao mety maheno mariazy mifandray matetika amin'ny hoe firaisan'ny mariazy, zay andaozany lehilahy ny rainy sy ny reny ka hitambaran'izy iray. Iray. Andriamanitra te iray amintsika, tiany sika raha ho lasa iray aminy. Za midika hoe saina mitovy sika, mba ho tia zavatra mitovy sika. Jesosy nilaza hoe zay henoko avy tamin'ny ray ihany no lazaiko, zay hitako ataon'ny ray ihany no ataoko, raha nahitanareo dia efa nahitany ray. Ary zay rehetra azy dia ahy avokoa, ary zay rehetra ahy dia azy. Tena iray, fitambarana, manomery anao zany. Ny fotoana zay andraisantsika ny Kristy ho mpamonjy antsika dia manao dingana fivahinianana sika, fivahinianana amin'ny fiainana. Teo amin'izany fivahinianana zany ianao mandritry ny androm-piainanao. Tsy dia mampanina loatra na tsy tonga amin'ny toeran'ny fahataterana izy ianao mialohan'ny antsony Kristy anao ao an-tranony rehefa hitomandroso fotsiny. Rehefa mitohy any amin'ny tari-dalan'Andriamanitra ianao, ary ho any amin'ny fahatsaran'ny fahafanao ny tsirairay avy amin'izay inonao fangatan'Andriamanitra ataonao na tsy dia mba ho ataonao zany. Andriamanitra tsy mba hangataka anao zay zavatra zay tsy hanomezany hery anao zany. Andriamanitra tsy mba hangataka anao zavatra zay tsy hanomezany hery anao zany. Raha manomboka matsiaro ianao fa Andriamanitra miteny aminao fa mila misaraka amin'ny karazana namana sasany aminao ianao, satria izy ireo dia nanam-poizina ny fanainao. Fa tsy tsara aminao fotsiny izy, ary izy ireo dia misarika anao hilatsaka foana. Ary izy ireo tsy miaina amin'ny karazam-piaina izay mba hezahana ny velomana, ary izy ireo dia maka fanainao foana mba handeha amin'ny toerana ratsy, mba hiaraka aminy amin'ny zavatra ratsy. Marina miresaka amin'ny olona avy azy ao. Ary fantatrao, fa Andriamanitra mahandresy lahatra anao. Fa ianao mihevitra hoe zao mandrery azany, tena tsy manana namana mihitsy aza. Dia avy eo ianao hoe tsy te handratra ny fihetsepon'izy ireo. Ka ao anatin'izany adalana rehetra zany dia mbola mankataon'Andriamanitra sika. Na dia efa mety ho mandrery fotoana kely ianao. Fa hitanareo zao, tsy voatery ratsy foana zany rehefa tsy manana olon-kafotsony ianao manomboka fantatra an'Andriamanitra. Ary amin'ny fotoana mahamety, raha manao sorona ianao, eno kely zao, raha ataonao sorona ny zavatra tazonao zay tao makarary anao amin'izao. Mety hisirifiry kely zany zavatra hafahafa kely amin'ny fanahinao ao. Fa isy ny fitsakanana maty avy eo. Aorian'ny fahafatesana, misy ny fitsakanana maty. Sasany aminareo be fanahina loatra ny amin'izay iverin'ny olona momba anareo. Re olona nandalo zany efa taona maro lazako. Ahoana zao ny fihevitry ny olana zany? Hitanareo zao, mila maty fotsiny ianao ny amin'ny lazanao dia mankeo amin'ny toerana izay tsy raharenao ny hevitra izy ireo. Zao, mety hisy ny fotoana izay andalovanao, zany hoe tena irifiry zany marina. Fa rehefa aorian'izany, zany hoe tsy misy fahafahana mitovy amin'ny hoe tsy mila manao izay ataon'ny olona zany. Re olona tena mahafinaritra mihitsy. Zany hoe afaka mijana amin'izao zany dia tsy misaina izay mety ho fihevitry ny olona anao zany foana. Tsy mila manao izay ahitan'izy ireo, na miaraka amin'izy ireo, na mifaninana amin'izy ireo, na mifampita amin'izy ireo. Fa teteny aminareo fa voavonjana alatsinainy ary voatalata dia nanana izany rehetra zany koa fa tsy zany ny fahamarinana. Fa fivahinianana zany. Ary tena lava be. Ary mihevitra matetika fa angamba ny tapany voalohany amin'ny fivahinianantsika no tena mafindrina no ireto antony ireto ny ray isika. Tsy zatra tsy manao zay mba tiantsika atao zany. Kanefa ianao dia mila manomboka mizatra zany, fa roa tsy tena malala loatra sika, mila fianarana ihany koa sika na dia zaza. Zay mizara zany aminareo aza, manantena fanampy anareo satria tsy ho afaka ny mpiara-miasa amin'izay tian'Andriamanitra atao fiainantsika sika. Raha ohatra ka tsy azontsika tanteraka izay tena tiany atao marina. Ka iveriko fa ny tapany voalohany angamba no tena mafindrindra zay no mahatonga antsika mila olona matetika mba hanoro antsika, dia mila olona sika mba hivavaka ao antsika, ary mila namana kristianina tsandry sika zay ampahery antsika ny amin'ny diantsika voalohany miaraka amin'Andriamanitra. Satria iveriko fa sika rehetra no malala fa betsaka ny olona no mahay manomboka tsara fa tsy maharitra ela zany dia miverindalana izy satria tsy azo ny zavatra ao. Dia zany no ohatrany hoe mafy dia heverin'izy ireo fa rehefa mandray ny Kristy izy ireo dia tapitra daholo ny olany rehetra. Fa fantatsika fa tsy marina zany. Fa hitanareo zao, ny andro ratsinao miaraka amin'Andriamanitra, ny andro ratsy izay mety hanananao miaraka amin'Andriamanitra eo nilanao dia mbola tsara lavitra noho ny andro tsaranao zay tsy misy azy.
ka mandeha ho amin'izany vainianana zany isika fa misy sakatsakana eny amin'ny lalanao. Ny fanahy zany dia zavatra manandanja satria Andriamanitra tia hampiasa ny fanahintsika fa Satana koa tia hampiasa ny fanahinao. Andriamanitra tia teny amin'ny alalan'ny vavantsika fa ny diavolo koa tia hampiasa ny vavanao. Andriamanitra tia hisaina amin'ny alalan'ny sainao fa ny diavolo koa tia hisaina amin'ny alalan'ny sainao. Andriamanitra tia hiasa amin'ny alalan'ny fanirianao, tia ny fanapahan-kevitrao mba hifanaraka amin'ny azy, ka ny diavolo koa tia hampifanaraka fanapahan-kevitrao amin'ny azy. Ka misy zany ady zany izay atantsika ny tenantsika. Dia ohatrandreny hoe mahatsiaro faniritana amin'ny lalana roa samihafa foana isika. Fa ilaza aminareo aho fa miamory zany. Isaky ny manapa-kevitra ao an'Andriamanitra ianao amin'ny manaraka. Rehefa manapa-kevitra ao an'Andriamanitra ianao, ho tsotra zany, tena ho tsotra kely mihoatra ny tamin'ny farany. Ka ny fanapa-kevitra rehetra ataonao an'Andriamanitra dia lasa mampitombo ny fiatraikany aminao amin'ny manaraka zany satria hitanao ny tombotsoany. Ary zao aorianany 3 taona na mpianatra manitra ny teny sy mpampianatra ny tenin'Andriamanitra. Ary teny hoe Andriamanitra mihitsy no ivon'ny fiainako. Dia sarotra tamiko intsony zao mankatoa an'Andriamanitra na dia amin'ny zavatra sarotra azy. Fa efa tena nofiratsy zany taloha. Zany hoe nareo amin'ny tantareo tantara keliko toy ilay famerenan'ilay karatra fiantsenana. Fa nilaiko roa taona zany. Roa taona. Mba hatokavany amin'ilay teboka izay mba hakatoavako an'Andriamanitra foana ka rehefa andeha hiantsena indray dia zany hoe niveriny zany tamin'izaho vao nanomboka nampianatra baiboly an-trano dia nananjana nakazonareo hoe tsy tiako mihitsy tamin'ny Dave dia tiako hiova olo-kafo zany izy fa tsy tia olona mihitsy na ny tena koa za tsy tiako. Azonareo tena nanadala daholo ny zanako dia hitanareo mandeha mankany amin'ny fiantsenana za tsy manambola akory dia hainareo fa ny zavatra rehetra dia tambany amin'ny calculatrice daholo dia trosa alohanao daholo zany tena nofiratsy daholo zany. Dia aveo za efa nampianatra baiboly an-trano efa nateraka indray feno fanamasina nananantsy teo amin'ny fiainako. Ny tian'Andriamanitra ary izy nanomboka nandresy lahatra amiko kasika ny fameren'ilay karatra fiantsenana tany misy azy. Fa minananao zany. Ny olona tsy manao zany. Roa taona. Ny kapoan'Andriamanitra tamin'izany. Milohana merenako azy na nanorana azy ny andro avereno any na mangatsiaka azy. Avereno any na dia poritra azy ianao. Zany hoe tonga dia avereno any amin'izay toerana tokony isy azy iny. Fa raha feno ny toerana izay tokony isy azy ka tsy atonina ny kararotsona dia mbola andehanako foana zany na iverenana any an-tsena azy mba hakana azy indray ka hamerenana azy amin'ny toerany. Roa taona. Dia aveo ny andro manaraka nanamboatra ny oako. Dia nakany an-trano fivoahana. Dia nampiasa ny farantaratasy fivoahana teo amin'ny fitoerana iny. Ka teo ny natakarako avy hatrany. Ny hoe mila vaovao indray. Aiza amin'ny efitrano moa zany zao, tady zany amin'ny toerany, tady ray vaovao, manolo zany. Hitanareo nofiko zany tamin'io toy ny hoe tsy fantatra taiza ilay izy tena izy zany nahita. Hitanareo hitanareo zany rehetra zany dia tranga teo ngamba tsy haiko latsaky ny 2 minitra. Dia nataoko izay nasain'Andriamanitra nataoko. Dia hoe ianao hoe zao taratasy fivoahana sy karatra fiantsenana madama mivoa mba handre ten'Andriamanitra aloha. Wah! Afaka milaza zavatra aminareo ve aho? Raha tsy manan-katoa an'Andriamanitra akory sika amin'ny zavatra kely ohatr'izany dia mety ho adinao ihany koa ny mankatoa an'Andriamanitra amin'ny zavatra hafa. Ary tsy mila mankany amin'ny kolejy biblika daholo nareo rehetra mba hianatra katoa an'Andriamanitra. Afaka mankao amin'ny fianaran'ny fanamasina ianao dia ampianary ianao izay toerana misy anao zao. Tsy nilaiko nandeha tany amin'ny kolejy biblika. Izay vao afaka nilaza aminareo ny marina fa mitantara aminareo zany tantara zany satria tany Andriamanitra nanomboka nampianatra. Nandalo fotoana loatra tany fiantsenana dia tany koa izay ny tomboka. Nampianatra famarinana izy tamin'izany. Nampianatra mba ho vehivavy manana ny toetran'Andriamanitra, mba ho lasa vehivavy miavaka fa tsy hanao zavatra mikorotana na amin'ny fomba tsotra sy mora indrindra izay afaka no azoko avy hatrany. Nefa anao zany marina na dia tsy misy olona mahita azy. Tsy nisy olona niaraka tamiko teo amin'ilay trano fidiovana, tsy nisy olona alana na dia nivaiko azy ilay taratasy fivoahana mba navelako an'olo-kafako ny hanovan'izany. Tsy tianao rehefa mandeha any amin'ny trano fidiovana ianao ka tsy misy taratasy fivoahana ao. Ataovy amin'ny hafa koa zany. Tahaka izay mba nataon'izy ireo taminao koa tsy haiko hoe ohatrany ahoana re no mivoaka an'izany afatra izany rehefa fotoana andika anazy amin'ny teny sinoa sy ny indiana sy ny hafa koa. Hainareo ve? Izao no lazaiko anareo manana olana mitovy avokoa tsika rehetra ninona fiteny ampiasaintsika fa Andriamanitra mitady antsika mba olona mendrika. Tsy mampanina an'Andriamanitra izay heverinao, izay tianao na izay tsapanao, tiany fotsiny ianao akato azy.
tiako everiko sabako tiako everiko sabako tiako raha everiko fa tsy tokony anao zany ny olona aza tsy manao zany roa taona mba meren'ilay karatra fitsenana misy sakana eny an-dalana eny zavatra toy ny toetra tsy aienarana lasa tia tena loatra taona maro no laniko ny verana ny tsy mampifaly ahy mihitsy nandeha tamin'ny seminaire rehetra nanao ny ady ara-panahy nandeha tany amin'ny Lasa ny intercesseur nianatra fomba famatorana sy famanana zavatra rehetra ny etsiketsika namoaka devoly manaiky nihitra sy mivoaka ny taiza mbola tsy faly ihany fa eo Andriamanitra tia teny ianao aza misaina oatra zany ianao ihany hitanao tsy afaka ny sady faly ianao no feno tenanao zany zao de sakana tezitra tsy mamela kamo tendakanina mpifeloatra mahay vavy mpialina tsy mety afa-po tsy misaotra ary lisitra afaka mitoy amin'ny kilometatra de mitoy ary tsy asantsika kory ngeny manala ny sakany ary vaovao mafaly zany satria tsy mahovany tenanao ianao ary tsy zany ihany ampatsorana ianao aza tsy ho afaka niatrika zavatra eo amin'ny fiainanao kory raha tsy Andriamanitra no mikasy tanana an'izany zay ny saika mahatonga ny hoe tsy misy ilana olo-kafa iaraka aminao ka mba hitenanao hoe tsaboy ty na zao na asoloy ty na zao ny olona zatra mitena foana tamin'iza be korotana be fa inona ny olanao de za miseny hoe zaka moa mana olana fa inona lazainareo fa olako tsy nananako hevitra lazaiko anareo zao rehefa nitendren'Andriamanitra tamin'ny tanany a rehefa nanomboka nasehoan'Andriamanitra ahy le retsy ka rehefa Andriamanitra no manendry zavatra ray amin'ny tanany ny any zavatra tokana afaka ataotsika de voalohany aloha manaiky an'Andriamanitra Andriamanitra tia ny tenako marina ny ianao va disony tsy isy fialatsiny de eo any amin'ny lalanao foana tsy asiana an'izany voatory ny fanamelohana mangataka anao mba hanova zavatra faharoa afaka ataonao de mianatra ny ten'Andriamanitra amin'izany toerana zany mba handresen'Andriamanitra lahatra anao mikasika izany raha mandresy lahatra anao mikasika ny vavanao izy menara ny teny mikasika ny vava raha mandresy lahatra anao mikasika ny fitiavatena izy menara ny teny mikasika ny fitiavatena ten'Andriamanitra de samy hafa amin'ny teny rehetra mihitsy fa teny zany ny teny rehetra amin'ny ten'Andriamanitra de tena feno hery sy osotraka rehefa mahazo ny heritreritra ao de mahazo ny fonao de mahazo ny sainao de misy karazana fipoahana kely zay mitranga ao zay manomboka mitsoky ireo sakatsakana hiala amin'izany toerana zany de aveo anao mivavaka de zao ny vavaka ataonao vonjeo Andriamanitra pio mba hiazona ny vavako isan'andro aho mivavaka hoe Andriamanitra asio fiambenana ny vavako mba tsy hanontako aminao amin'ny lelako satria raha tsy ampianao de ilasa zavatra diso foana aza miteny Andriamanitra efa tsaranao mbola ho avy fa ho tsara ianao raha vao mametraka ny tokotrao amin'ny tany de zay ny fiafaran'izany angamba miome Andriamanitra rehefa matory am-pandriny isika isa-maraina de manao ny plany fahamasinantsika androany aho zany tsy mba hiteny zavatra diso atao Andriamanitra tia Andriamanitra manaiky mametraka ny tanany amin'ny zavatra izy de manaiky ianao mpiana voalohany diny fahena ary matoky indrindra fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no ahatanteraka izany izy anao asa tsara ao anatinareo izy ilay nanomboka ary izy no anatanteraka izy no ahatanteraka ary zany tsy midika akory fa tsy misy anjara ho ataonao manaiky azy no anjaranao jereo afaka manao maditra sika de mikomy de mitoy manoatra an'Andriamanitra fa raha manaiky fotsiny sika de zao ny zavatra hitranga ny fanekena de mitovy ho lasa fantatrao zao fanekena de mitovy amin'ny irifiry melohan'ny fahafinaretana tsy andagy aminareo amin'izany rehefa manadino zavatra ray ianao zay tsy tianao adinoina akory tsy maintsy isy irifiry tsy irifiry ara-batana fa ifiry eo amin'ny fanahinao irifiry ny fanahy zany mandratra ny fihetsepotsika zany rehefa tsy tia mela zavatra andeha sika nefa manao zany rehefa Andriamanitra no teny antsika mba hiavana amin'olona zay nandratra atsika ary everitsika fa tsy mitondra antsika tsara eo kanefa Andriamanitra mbola mampianatra antsika amin'ny alalan'ny teniny mba hitohity azy ireo sy tsy hiteny amin'ny olona zay ataon'izy ireo taminao ary de mandrosoka mivavaka ho azy ireo ny fanekena de mitovy amin'ny irifiry mialohan'ny fahafinaretana afaka atao formula tsara sandratra famantarana zany apetraka ao an-tranao ny fanekena de mitovy amin'ny irifiry mialohan'ny fahafinaretana
Andriamanitra nanome zavatra kely ho ahy ohatr' izany taona maro ny anankiray hafa izay nomeny ahy efa ela koa dia ny hoe asan'ny nofo mitovy amin'ny farisena. Ny finoana izay nandehanako tamin'ny asan'ny nofo ka niezahako nanovandevo na niezahako nanovandray tamin'ireo zanako, ny zavatra tokana mba azoko dia farisena. Nahoana? Satria nisoroko tao mikajoko Andriamanitra. Tsy nankany amin'Andriamanitra mba ilazao Andriamanitra tsy mahay manova olona ary raha mila fiovana mihoatra ny olona fantatro. Ka dia nivavaka ho azy ireo a dia ianao no mialoha hiasa ato amiko dia matoky ianao andray tanana an'izany. Ny manaiky matetika midika fa mila mamela zavatra izay heveriko fa tiako, fa io Andriamanitra io ny tena marina, mahalala, fa tsy zavatra tsara ho azy zany. Namakora izay zao tena tia vakansa ary indrindrindrindra moa rehefa mandeha sambo. Ary amin'ity taona ity misy olona mangataka azy mba hiaraka andeha aminy. Zao izy zany afaka mandeha indroa, ka tsy hoe afaka mandeha amin'ilay fandehanany isan-taona fotsiny izy fa afaka mandeha maimaim-poana. Akory moa ny hafaliany amin'izany fa nanomboka nahatsiaro tsy tokony andeha zany izy. Andriamanitra tsy namiantony azy akory, fa tsy nanafedana mikasika zany fotsiny izy. Hatraiza reny tonga atsika raha afaka hianatra anaraka ny fiadanana fa tsy voatery ataka zavatra foana ka nankatoa izy. Ianao tsy andeha. Izy sy ny vadiny efa nanomana voyage fitsingerenany 520 taonany atsambo. Fa Andriamanitra nandresy lahatra azy, tsy tokony andeha ianao. Dia tsy maintsy nitenenina izy. Dia nangom-bola zany zareo mba ho afaka ampianasana ny zavatra hafa amin'ny karazany fanatsarana. Any Andriamanitra ireny nandresy lahatra any madama mba hanolotra an'izany. Ouch! Mba ianareo ve ny zavatra lazainy tamiko? Tsy androko izay atanan'izay zavatra ho ataon'Andriamanitra. Jereo zany toetra tokony hanananao rehefa mangataka anao mela zavatra iray Andriamanitra dia mila falifaly ianao, satria zavatra avy any amin'ny faratampo ny hidina izay ho tsara lavitra mihoatra noho izay zavatra iverinao fao azonao. Zany fomba ilayntsika ivelomana mihoatra ny hoe tsy mampino ana novan'Andriamanitra ohatrao. Tsy avelan'Andriamanitra miala voly mihitsy, tsy haiko mihitsy mikasika diman kristiana ty. Ianao zany tsy hanafafinaretana mihitsy. Tsy hainao no mila milaza hoe re olona fantatra fa tsara Andriamanitra, fantatra fa tia izy, tsy mangataka anajanona zavatra izay tena tiako zany mihitsy izy raha tsy manana ato mazava tsara. Ka matoky azy ary tsy androko izay heviany fararano izay ho avy eo amin'ny fiainako avy tamin'ny masom-bolony fankataovana izay nomen'Andriamanitra tamin'ireo fahasoavana nafafiko. Todia amin'ny eo akaikinao dia lazao azy ireo hoe lazao fotsiny hoe rehefa tsy mankataon'Andriamanitra ianao ihany no andratra ny tenanao. Zao tena iray amin'Andriamanitra lasa tena iray. Firy aminareo matakatrizay lazaiko rehefa tena hoe iray amin'Andriamanitra? Tonga tena ho iray amin'Andriamanitra. Mamela ny sainao mba ho azy, mamela ny vavanao mba ho azy, mamela ny asanao mba ho azy, mamela ny volanao mba ho azy. Izy tsy hoe te hivelona araka ny efa voalazako anatin'ilay baoritra kely ny alahady maraina izay izahantsika zonana azy. Tondra azy mivoaka mandritra ny ady indray ny alahady maraina dia amela azy anaty baoritra indray dia avy eo mianoatra ny olona rehetra ihany mandritra ny herinandro. Tsia. Raha zany ny zavatra tadavinao dia tena diso hevitrano ianao. Ary mila mitsoka eto aingana ianao zao. Ny manaiky mitovy amin'ny hirifiry mialohan'ny fafinaretana. Fa lazaiko nareo zao tena faly mihitsy azy zao, tena tsy voatazo mihitsy ny hafaliako. Ary tsy takatra mihitsy hoe firy taona ny manohena foana. Tsy fantatra hoe firy taona ny mbola kristianina mahonena. Tsy fantatra hoe firy taona ny mpitoroteny mahonena. Fa tsy zany tsony. Efa tapitra. Lazaiko nareo hoe nahoana ravoravo faly miadana, tsy mila mahazo izay ilaiko akory mba ho faly zao. Marina fahafahany zany. Fa fivahinianana ihany koa. Fa mbola itoy amin'ny fitsapana foana. Le taratasy ivoana dia fitsapana tsy maninona izay heveranareo fa fitsapana zany. Andriamanitra za toetra mba hitany hoe fa afaka miasa ve ianao Joyce? Firy mahalala fa Andriamanitra mizaha toetranao isanandro. Afao ny fanadinanao fa raha zany dia mbola hanala foana ianao.